Miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina alahady izao makasitraka antsika rehetra manaraka hatrany ny fandaharana ito amin'ny matv amin'ity alina ity. Manasa anareo ihany koa manaraka hatramin'ny farany indray ny l'actualité amin'izao alina izao. Vahintsika ato anatin'ny fandaharana amin'ity indray mamasabary iarahana midinidinika sy mitapatapakahatra ity Andriamatoa Ralson John izay filohan'ny komity mpikarakara amin'ny fiaonam-bean'ny mpikatroka tiako Madagasikara nototsaina teto andrenivohitra omaly zany etsika izany ary mazava ho azy fa dia mahakasikara raha politika sy raha-pirenena ny resaka. Andriamatoa Ralson John miarabanao fandarana misaotra manaiky ho vahiny amin'izao alina izao. Voalohany teny dia miaraba nareo mpanagazety rehetra ary miaraba ihany koa ny mpijery rehetra manaraka izao fandarana izao. Ya, raha ny fikevitra na zavatra mivoaka tao anatin'ny fivoriana fiaonam-be nataonareo omaly zay mbola idirantsika lalindalina ny antonantony sy mety ho natonga an'izay dia fantahina mipetraka avy hatrany angamba hoe alao dia ny ety am-boalohany ho azavaina hoe iza marina moa ny faharitana ao anatin'ity antsoina hoe mpikatroka tiako Madagasikara ty, iza ny antoko, iza ny mpikatroka, iza marina ianareo zay ny volo teo satria raha nitohy ny resaka rehefa avy eo sy ny fanapahakevitra zay niraisanareo dia mety hatonga ny olona hananady hevitra hafa mihitsy hoe fa iza marina tokoa moa reo olona reo. Misaotranao tokoa nametraka ny fanontaniana satria tao anatin'ny fotoana maro zay dia izany foana no ambety teny ary ambety mpanontaniany rehetra. Iza marina ny tiako Madagasikara, mpamadiky ny atsy, zay ny tena tompony. Ngamba ny amalitsika azy dia zavatra mazava. Voalohany ny antoko tiako Madagasikara dia antoko politika. Ary amin'ny mahatoko politika ny antoko politika dia misy ny mpikambana ao anatiny. Izay no ataontsika hoe mpikatroka tiako Madagasikara. Rehefa mivory ny antoko politika dia mazava ho azy fa ireo mpikambana zany no tonga mivory ao anatiny. Maninona no navahana tamin'ity indray mandeha ity ary nitsipihina mihitsy ny hoe mpikatroka tiako Madagasikara. Irahantsika rehetra mahita fa voalohany aloha tao anatin'ny antoko dia irahany rehetra miaiky ny tsy fetezany fitantanana samihafa tao anatin'izany antoko zany nandritra amin'ny fotoana maro ary marina angamba tsy azo ditsita fa anisan'ny nahatonga ny tsy fahombiazana teo amin'ny fitantanana teo aloha zany ka nahatonga ny faravana mihitsy aza tamin'ny fitantanana teo aloha. Ny toy ihany tateorina tao anatin'ny krizy ary dia maro ireo mpikambana tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara no nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana maro tao amin'ny firenena ireny. Ny zavatra lehibe miainana tao anatin'izany fitantanana antoko zany ary tena tsy zaka ny mpikambana rehetra dia ny hoe fa maninona izahay mpikambana no tsy avela mandray andraikitra, maninona ny feo anay ny tsy henona, maninona zay zavatra heverina efa mety aty amin'ny fototra na ny anivon'ny fokotany na ny anivon'ny distrika na ny anivon'ny commune na ny anivon'ny faritra no tsy henona izahay fa maninona no misy foana parasotage avy any ambony. Ary izay karazana parasotage zay foana miainana hatramin'izay. Zao ny teny lehibe midina avy any ananina, zao mibaiko ny anina, zao dia lasa ohatran'ny hoe tenin'Andriamanitra mihitsy ilay teny midina. Ary izay no mahazava-dehibe an'ity rehetrarehetra ity dia ny hoe mpikatroka tiako Madagasikara no miresaka mivory ary mandray andraikitra ary mandray fanapahan-kevitra eo amin'izay fanapahan-kevitra raisina. Iza zany ilay antoko tena izy mazava tsara fa ny antoko tiako Madagasikara dia ray ary tsy mivoana fa io ihany. Lalàna amin'ny filatoko politika Madagasikara dia anankiray. Ary mazava tsara za lalàna zany koa dia milaza fa rehefa misy nanangana antoko politika hafa ireo olona zay tao anatiny dia efa tsy antoko tiako mpikambana antoko tiako Madagasikara intsony izy fa efa any anatin'ny antoko politika hafa. Ny timma zany dia mijoro miasa amin'izao fotoana izao ary dia misy ireo mpikambana marobe manerana ny nosy profon'izany omaly raha nanatrika an'io fivoriana io 703 ny mpikambana avy amin'ny lafy valonosy solotena ny faritra isan'isany, solotena ny distrika 100 eto amin'ny firenena. 10 ireo mpikambana avy eto manodidina Antananarivo, mpikambana tsotra, filoha amin'ny fokotany, olom-bafidy samihafa. 700
ny mpitratroka tiako Madagasikara tonga tao omaly zay rehetrarehetra zay ny manambara fa misy ny mpitratroka miasa ny antoko ary dia velona sy marefanapaha-kevitra amin'ny raram-pirenena raha taniana zay fanazavana zay a dia anisany atao hoe disadisa na tsy fakasitrahana zavatra nitranga tao anatin'ny atoko na tonga nareo mipetraka aminao hoe mpitratroka tiako Madagasikara tsy misy angano fitsipika anatiny tsy misy angano fifampifezana amin'izany atoko tiako Madagasikara zany satria raha efa mijery mamaky ivelana zao dia hoe mitononao tiako Madagasikara ianareo kanefa manana fanapahan-kevitra misintaka ao anatin'ilay atoko azo antoka ave fa folo mpanorona an'izany atoko zany dia nakasitraka na manome tsodrano an'izay fanapahan-kevitra noraisina raha tonga dia resahany eto moa zany omaly ianareo nanapaka hanoana kandida anankiray taorina niny voahany vokatra ofisialy dia ny kandida Rajaonarimampianina asaloha fa Andriamatora Valomanana marika zay mbola mipetraka ao filompanorany atoko ve nanome tsodrano amin'izany fanapahan-kevitra zany satria mbola mitonona ho ao anatin'ny anarana hoe tiako Madagasikara ianareo tsara ny manay fantainao ary andrasan'ny rehetra mihitsy zay fanontaniany zay hoe filo an'Andriamato marika Ravalomanana ny antoko tiako Madagasikara zay ny fomba fijeriny rehetra azy satria ny rehetra tokoa dia mety zadratsy amin'izany fomba fijery zany angamba ohatra rehefa miteny ianao hoe atoko zao dia an'ny olona ohatr' zao zany na atoko itsy dia ny olona ohatr' zao ny lehibeny dia iny foana tsara ny manamarika ary zay ny avery tany amboalohany teo hoe nisy lesona be dehibe tokony nraisina tao anatin'ny atoko matoa tonga amin'izao toerana zao tsika mahatsapa an'izany daholo ny rehetra fa ny tsy fetezany fitantanana ny atoko avery sady zay efa nyteniko tao aloha no mahatonga ny olana nisy atramintsika miteny zao ny antoko tiako Madagasikara natina natsena ohatrany amboalohany dia nanana ny filohany nanana ny propolitikany nanana ny ratsamangaiky nisy azy rehetra hatrany amfotany hatramin'izao mandrakitsika hatramin'izao tsika miteny zao petraka zay ary misy zay andao nge hojerevantsika kely ny lasa satria ny lasa tsy fanadiny any tao anatiny zany tiako Madagasikara zany tany ampiandohana dia efa nisy ny disadisa araka nambaranao teo nisy ny seritima tam'izany mivoaka taorina kely misy ny ongana ny fitondrana dia mipetraka teny any ny atoko tiako Madagasikara avy eo nisy indray a ny mbola nanangana ny atokony ohatra tao anatin'izany ny Andriamato Rajaonarimampianina maro zay tao anatin'ny atoko tiako Madagasikara ary propolitika tiako Madagasikara nanangana ny atoko mamapso tao Andriamatora Davidson nandreparana zay namafy nanangana ny sitaka tao dia nanoronao anareo manokana anaranao anareo manokana hotoizatsika le hotoizatsika nananga ohatr' zay koa Andriamatora Davidson nandreparana nanangana ny FFF tsy ny sisa fa ny tiako Madagasikara dia nijanona foana ho atoko tiako Madagasikara izahay dia efa tiako Madagasikara reo mpikambana rehetra ao reo dia efa tiako Madagasikara prapolitika ny tiako Madagasikara ary mpikambana ny tiako Madagasikara atrany amboalohany fa tsy hoe tatia ampiana afarapara ny vonisy an'izany tsy nisy fiovany io atrany ampiandohany ka tatia fifarany ny fomba fa pratika politika zay angamba ny madika azy alatsiny mety misy mifandisy kely amin'ny teny frantsay no tsy nety amin'izao tanàna ny atoko ary tsy mampaninona fa iezaka nazava kely aminao na dia angataka fotoana foy tao anatin'ny taona ray dia nisy ny ezaka mihitsy a nataon'ny rehetra hoe andao ho atambatra ny atoko tiako Madagasikara zay ny nisiny le hoe fianakaviambe tiako Madagasikara zay le hoe fianakaviambe tiako Madagasikara zay natao anarany satria efa araky niteniko teo efa samy namorona ny atokony reo olona reo fianakaviambe tiako Madagasikara mahafantatra an'izany dolo rehetrrehetra reo ny vory ny fanakalo hevitra ny fampiresaka ny fandresy lahatra hery taona mahery saingy taty orina moa no ho ilay mbola fomba manahirakirana ihany dia tsy tateraka le izy satria tsy mahazo manao an'izany nareo tsy makany am'izany nareo tianao tenenina veratmanitsy le resaka dia hoe Andriamatora Valomanana marika mihitsy no olana amin'ny fampitambarana fianakaviambe tsy afaka mitenen'izay mivantanahy fa miainanay tao anatiny ny teneniko anareo satria mazava tsara ny tenin'ny olonamana sasany avy ny makoreo tam'izany andraso aloha fa mbola andiniky zahay mbola akahevitra atsy zay akahevitra roa zahay minao fa mety nakahevitra tany izy mety nakahevitra tany amin'ny hafa ihany koa fa rehefa natao ny resaka rehetra ny taona ray mahery tsy naomby ilay izy
dia taorin'izay teraka ny atoko zanakitady ny atoko tiako Madagasikara dia nijoro misy foana ary mbola misy mandrakakety iny ny mpikambana tiako Madagasikara na ho an'ny Dego ianao na ho an'ny Tuileries ianao na ho an'ny Majanga ianao na ho an'ny Fort Dauphin ianao dia mbola mpikambana tiako Madagasikara ary mbola tonga tao ireo omaly efa hatrany amin'ny 5 taona 7 taona lasa sy ny sisa reo olona reo mbola ireo verina teo reo izy omaly tsy olona afaka fa le mpitarika ary mary tamin'ireo fotoanareo ohatra le mpitarika nanorina tamin'izany fotoana zany atoko tiako Madagasikara no mbola tonga tao midika zany fa reo rafitry ny atoko ny olona zay tao anatin'ny atoko dia mbola mijanona ny fomba fiasa fitantanana ny atoko le pratika politika teneniko io no anisany olana matetika amin'ny fitantanana ny atoko ary tsy atoko tiako Madagasikara ihany ny tratran'izany ny atoko rehetra teto amintsika nisyn'izany problème zany daholo fa ankehitriny moa tsika miresaka ny atoko tiako Madagasikara dia zay no mahatonga anay miresaka zay marina loatra tsisy anombinana ny filazana hoe betsaka ny atoko politika eto Madagasikara mitratra ny olana io fa ny fanontaniana manitsikidika satria anao anatin'ny tontolo politika mpanao politika ihany koa ny trangan-javatra toy izay misy amin'ny atoko rehetra ozy ianao ary iainany tiako Madagasikara ihany koa tsy mahatsapa ve ianareo mpanao politika fa nytoejavatra toy izany no mahafahalalànina mahafanina ny vahoaka ary mahatonga azy tsy atoko ny politika tsy atoko mpanao politika mahaveriny fitokisana ny vahoaka anareo ao anatin'ity raharam-pirenena ty marina ny voalazanao satria tsy fantatritsy ny olona tsiny hoe iza maninona iza no aiza marina mihitsy ny voalazanao ary izay no nahatonga anay niezaka nanazava tamin'izany fotoana zany ary nyresaka hoe alao ny fanaovana politika eto Madagasikara mihitsy no tokony amboarina ny lalàna amin'ny fiainatoko politika mihitsy no tokony apetraka mazava iza marina atao atoko politika ahoana marina ny fiasana atoko politika anitsy nge le flou e ary izay no mahatonga anay nyteny ko hoe ny pratika politika eto amintsika mihitsy ko no tena tokony ho atao ka tsy mpanao politika ny lasa betsaka fa mpilalao politika ka rariny le vahoaka raha valalanina satria lay olona tena antenainy marina lay antoko politika tena eritreretiny fa tena izy marina afaka fotoana foy de voafitaka satria mpilalao politika misy fa tsy mpanao politika ary izay no mahatonga anay miteny foana ane hoe pratika politika reo mpikamana rehetrarehetra reo avety laziko anao teo hoe hatramin'izay ka hatramin'izao de tsy misy tsy mahatsapa an'izany hoe pratika politika zany no tsy mety na ao anatin'ny atoko tiako Madagasikara zany hatramin'izay ka na ny atoko hafa ihany ko izy mety hiaran'izany miresaka pratika politika ianao ho anareo mpikatroka tiako Madagasikara zay niatrika fiaonambe omaly inona ny modely na inona ny tokony ho aletahaka amin'izany hoe pratika politika na filalaovana politika eo amin'ny sehatra ny raram-pirenena sy ny fike politika eto Madagasikara ny zavatra iverinareo fa tokony hipetraka amina fijery vaovao araka ny terinao zay tsy filalaovana politika fa tena fanaovana politika satria ny fanaovana politika azy dia ny antoko politika dia mijery izay mahasoa ny firenena tsy mijery zay mahasoa ny tena ny rery ihany fa mijery zay mahasoa ny firenena zay ny tena zava-dehibe matetika matsy anatin'ilay kadikady politika dia ny hoe inona ny mety amiko fa ny tena mpanao politika de miteny hoe inona no mety sy mahasoa ny firenetsika zay ny lesina lehibe lesina omaly lesina faharoa de ny hoe ny mpikambana tiako Madagasikara no mandray fanapahan-kevitra eo amin'izay fanapahan-kevitra ko raisiny iza ny kandida ho toanana fa tsy hoe iny mibaiko avy any ambony itiny tsy maintsy atao ny mpikambana tiako Madagasikara no manao ny fandaminana amin'ny fifidianana sy ny fanatanterahana zany propaganda rehetra zany sy ny sisa fa tsy hoe itiny ianareo ka zao ny tsy maintsy ataonareo zany hoe mahasamy hafa azy zany dia lay mpikatroka mihitsy eto no mahatsiaro tena ho tompony ny atoko ya Andriamato Ralson John nametraka ianao ny filalaovana politika tsy ny tombotsoany tena fa ny tombontsoa mapety ny tanindrazana sy ny firenena no jereva ny safidinareo nanapa-kevitra fa nohana ny kandida Hery Rajaonarimampianina ave manohana an'izay petraka-kevitra petraka ao hoe mahasoa ny tanindrazana sy ny firenena izay
satria betsaka ihany konge mahafantatra hoe iza manalokaloka ao ambadika zany kandida zany hatramin'izay nampisy adivitra be moa zany teto amin'ny firenena zay fanapahakevitra nyraisinareo zay ve iverinareo ary azonareo amarininy eto hoe masoa Madagasikara io satria mety alaim-pana ihany ny olona eritreritra koa hoe no ny disadisanareo anatiny niaraka tamin'ny miaravalomanana marika dia nisafidy anoana anery rajaonaromampianina tsy noho ny mahery rajaonaromampianina azy fa ho fanasazina andravalomanana ianareo misaotranao amin'ny fametrahana ny fanontahina satria anisan'ny zava-dehibe telefônina maro hatramin'ny voaraiko hatramin'ny androany maraina zany firetraretra zany midika fa tena lina am'izay ny rehetra averiko tsara raha napakevitra an'io zahay omaly de tena tamin'ny fotony feno fanjalanjana tsara mihitsy hoe inona ny toerana misy ny firenetsika am'izao fotoana zao ary izay na tonga n'lay loevitra ny teny banjy nambarana omaly manao hoe ny mpiatrika tiako Madagasikara miatrika ny fanarena pirenena avy amin'izay no andraisana ny fanapahakevitra hoe iza raha zany no mety amin'izay fanarena pirenena zay nojerevana tokoa omaly ary nambara tao ny candidat Jean-Louis Robinson ny candidat Rajaonaromampianina dia samy lanjalanjay ny mpikambana rehetra teo samy nanaovana ady hevitra mazava ny toerana misy ny firenena ankehitriny dia anatina krizy olona manahoana zany no mety afaka hamoaka Madagasikara ao anatin'izay krizy zay ary anisany tendren'ny mpikambana lehibe tao tamin'izany ary voateny ombienombieny tao dia ny hoe filoham-pirenena manana fanetretena filoham-pirenena manana traikefa ampy amin'ny fitantanana ny firenena sy amin'ny fitantanana arabola na amin'ny fifandraisana irasam-pirenena ahafahana mamoaka ny firenena ao anatin'izao krizy zao mpitondra fanjakana filoham-pirenena manana ihany ko fahaiza manao ary indrindraindrindra fitiava-tanindrazana voambara mazava ihany ko hoe inona moa zany ary nifandraisana am'le olona mba ialana mihitsy am'izay hoe fihetsem-po zany ny programmany programme matotra ahafahana lay firenena mivoaka ao anatin'lay krizy retsika tamin'ny reny fidinina voalohany reny fa samy miezaka nanamboatra nanambara ny programmany daholo ny rehetra ary tena noraitsina tsaray reny saiky mitovitovy fa misy mahasamihafa azo maro ary tao anatin'zany ohatra raha mijero atsika io am'lafiny ara-sosialy eo am'ny lafiny ara-toekarena eo am'ny lafiny ara-panabiazana eo am'ny lafiny momba ny fandripahalemana dia tazany rehetra tao anatin'izay ny fisongadinana nandriamatoa Rajaonaromampianina tahaka zany ko ny hoe filoham-pirenena manoloana ny sotoavina malagasy ny filoham-pirenena manoloana ny tombontsom-pirenena amin'ny lafiny maro amin'ny lafiny rehetra reo rehetrarehetra reo no teboka samihafa anisany no nandraisana fanapahakevitra ka nahatonga ny rehetra ny teny hoe raha izay no izy dia andriamatoa Rajaonaromampianina no lany ary ekeny rehetra natao nitsangatanana efatra no nisafidy n'andriamatoa Jean-Louis Robinson ny ambony rehetra dia nanangatanana ao an'andriamatoa Rajaonaromampianina zay ny teneniko taminao teo hoe tena ny mpikambana no nanapa-kevitra ary ny avy eo dia samy mpikambana ihany no samy nametraka hoe raha izay no izy dia hanentana ny any amin'ny baziny atsiray avy zahay hanatanteraka ity zay mbola mamerina am'le hoe ny mpikambana tiako Madagasikara zay mbola any hatram'izao ary mbola misy hatram'izao no handray fanapahakevitra ary hanatanteraka ny fanapahakevitra zany andriamatoa Ralson John ny zavatra manetikitika tokoa mantsy dia zao nahoana no am'izao fotoana zao ianareo vao nipoitra nanana lay finiavana na initiative nanao an'ity hoe fiaonam-beany mpikatroka tima ity efa fantatra hatramin'ny fiodirana voalohany na hatramin'ny namoahana ny listry ny candidat mihitsy fa isan'ny mirotsaka ho ifaninana ho filoham-pirenena ireo candidat anankiroa zay tafakatra am'izao fotoana zao reo ny alian'ny saina ary mahatonga an'ity na ho alaim-panahy ihany ko eritreritra hoe fa inona no fifanarahana mety mipetraka any ambadika satria misy matetika ny lafiny ohatr' zany ao anatiny raha-pifidianana
mazava be ny kajy am'izao ny taremarika amin'ny tarembato azo andreo kandida anakiroa eo ihany ko ireo kandida hafa izay tsy lany nefa manana vato mety ilaina amin'ny kajikajy efa hanamiakatra zay fa nilaza fa tsy hanoana ny amin'ireo olona ireo fa hanao solom-bavambahoaka rehefa jerena zany de otrany hoe metimety kokoa aminareo ny nipotra am'izao vanim-potoana zao hanetsika am'izay any lay bazy zay mbola ny ampelatananareo hanaovana ato varotra politika zay fanontaniana zay fa novaliako ampahany teo ihany a fa iverenako kely iny a ary azava tsara angamba tamin'ny firotsahako hofidina ho filoham-pirenena dia mbola nisy atrany lay fivorina sy fiona zay ndesahako teo nandritra ny hery taona mahery ia dia niezaka ny rehetra hoe andao ho atambatra ny timo na de teo any efa samy nanangana ny tokony aza ny rehetra zay na tonga le fianakavibe tiako Madagasikara tonga atao hatramin'izany na ny atao hoe timo mararinay zay mety fomba filazan'ny olona azy na ny atao hoe timo mamambrakotarovelo zay mety fomba filazan'ny olona azy tao ihany ko ireo mpikambana timo zay tsy tao anatin'ireo anakiroa reo tao anatin'izany fivoriny zany taole ary tena niezaka ny fandresy lahatra hoe ahoana ny mahatonga atsika ho anakiray ny kandida tena hatramin'ny ora farany tsy nety le izy no ny antony zay nambarako teo tena niezaka vonina ny andefitra ny antoko misy an'Andriamanitra dia misaona rakotomaro niezaka vonina ny andefitra ny antoko sasany tany amin'ny ny tim nisy an'Andriamatomamy rarina aman-drenatoandro tao koa na tany amin'ny rap na ny fikamana ny rassemblement des anciens parlementaires tao koa ny tany amin'ny cap na fikambana reo parlementaire tany aloha reny le zaikany hoe tim am'izao na mpikambana tim hafa ihany ko tena vonina hoe andoa apetraka zay masikatsika fa izotra am'ty fitambarana ty na hatramin'ny gmmr na Andriamato ivmr tonga tao fa tsy tonga hatramin'ny farany ilay izy efa tena any amin'ny firotsahako hofidiny zany efa vita rehetrarehetra mbola ataon'ny fandaminana no io pratika politika tsy mandeha am'izay lohan'io mampalahelo ary tena nalahelo ny rehetra lazaiko anao efa inona ihany vokatr' zay tsy fisinny zavatra maromaritra ndraisan'izay dia voatery zany tsy nisy lay kandida zay nambaranao teo ary de teo tsy nisy baiko mihitsy nomenana iza na iza ho an'ny mpikatrika tiako Madagasikara ary porofonareo zany tamin'ny porofotsika zany tamin'ny valim-pifidianana fa ny mpikatrika tiako Madagasikara tany amin'ny faritra samy hafa inge tsy nanoana an'izaniza mihitsy ny sasany fa de samy mipetraka de hitatsika nga mambalim-pifidianana zany hoe tsy mbola nandray anjara mavitrika tao anatin'ny latsabato zany ro mpikambana mpikatroka timareo tsy nandray anjara fa ny olona tsirairay no samy mety niezaka nanoana ny kandida zatsy atao nanoana ny kandida Iadjandrianarovely tao nanoana ny kandida Camille Vital tao nanoana ny kandida Hery tao nanoana ny kandida nisy nanoana ny kandida Robinson nisy nanoana kandida hafa nisy ny tena mipetraka ny akamarony ary izay no nahatonga ny mpikatroka rehetra am'izao fidirana faharoa zay hoe okakosy azadino fa sénateur député olom-boafidy ny akamarony ireo mpikatroka ireo tombo conseil régional misy be ny tanàna sy ny sisa sy ny sisa zahay ho izy mipikatroko ny mahatokony atoko alao zahay andray anjara ary andao tsika iresaka izy fanakalo hevitra isika mbola tim andao zay ny nahatonga an'io fivorim-be omaly io ary nandraisana fanapaha-kevitra ary zay no mahatonga amin'ny teny aminao hoe voalohany amin'ny tarampeny any tiako Madagasikara zany hoe ny mpikambana no mandray fanapaha-kevitra izy no toanany fa tsy baiko avy any ambony no midina hoe ity ny toana zava-dehibe zay ia anao jery-totsika kely tsika mikasika ny voka-pifidianana sy ny didim-pitsarana mikasika izay fifidianana fihodirana voalohany zay nivoaka tamin'ny terinandro ty moa ny vokatra ofisialy isan'ny voamarika ny famaroany reo antsona hoe requête na ny fitoriana tonga teny anivo ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana dia natratra tany amin'ny raika amby folo ambizato nisan'ny birao fandatsam-bato zay nifoanana noho ny tsy falavorariana na noho ny olana izay voatery nanafoanana izay safidy ny olo-pirenena izay ny olo-pirenena no tondra faisana very lay zo amin'ny latsabato very lay safidy natao noho ny tsy falavorariana ahoana ny fieritreretanareo ny fanatsarana tokony hoatrehana
ao anatin'ny fihodinana faharoa. Anisan'ny resana atao anatin'io fionambena ataonay omaly koa zay satria araka ny tegniko teo de olona avy amin'ny lafivalonyosy ny tonga samy nanambara ny zava-nisy tany aminy daholo reo fa ny fanapaha-kevitra zay nyraisinay tao anatin'izay de tsotra be hoe ny tompona andraikitra rehetra mikarakara ny fifidianana na mivantana na akolaka de ahitana angatahana tanandroa angatahana ampitiavana mba tena hanatsaratrano izany fikarakarana ny fifidianana zany amin'ny fidinana faharoa io mba isiny ny fifidianana tena tsara marina ary mangarara ilay fifidianana mba tsy isiny ny krizy miverina hafa indray eto amin'ny firenena satria samy miara-matsapytsika rehetra fa oka zay le krizy oka zay fa lava loatra ilay teteza mita ihany ko fa alaotsika mba hametraka am'izay fitondrana ara-dalàna zay le ataotsika hoe mivery zany tsika natena atao hoe ordre constitutionnel zay no miverinay ka mino matoky izahay fa nyrehetra ny fanometanana na toko politika na tokony rehetra samy fananivon'ny fokotany firaisina sy ny sisa ny senita sy ny sisa rehetra atsika malagasy io antaotsika malagasy ifanometanana satria ny fiainatsika ny ankonatsika ny hoavy ny fianakaviana tsirairay no anisany iantefaniny ny vokatra zay mety hoavy eo amin'ny fidinana faharoa io lafi ny fanabiazana ny olopirenena am'izay fiatrehana fifidianan'izay manontany ny hevitra manaraka satria raha malala atao hoe fanondroany zany zao amitraiky fampifidy malagasy mampiasa bulletin unique ao anatin'izay fanondroany atrehana zay nefa dia fifidianana kambana ihany ko satria sady andeha ny fihodinana faharoa any forom-pirenena no andeha ny fifidianana solom-bavam-bahoaka zay raha mahita ihany ko fa ampolony maromaro isaky ny farim-pifidianana no milatsaka midiky zay fa mety mbola isy zavatra apikavivy mety isy zavatra iteraka olana atonga mety fanafoanana latsapato indray raha tsy vohomana mahoten'zao an'izay lafi ny fanapiazana mpifidy zay matetika tokoa mantsy a de ny manometsiny mora ka rehefa vita ny fifidianana dia eo indray nylaza hoe tsy hain'ny olona e nangala-bato hoe zao hoe itsy ny antso tena iapetraka de ny hoe antsika malagasy ty sary-piaro sika malagasy amin'ny fiandrianam-pirenetsika zay fahasarotam-piaro zay mitaky asa ny asa zany na ho an'ny mpanao politika na ho an'ny fiarahamon'ny pirenena na ho an'ny ny ray aman-dreny eny amin'ny fiarahamonina na ny ara-panara maninona moa ny mba mampianatra mifanoro mifampitaiza amin'ny vahoaka rehetra mba hahafahatsika hoe manana safidy marina le olona ary valim-pifidianana marina le mivoaka eo mitsidika teo ny resaka hoe fifidianana solom-bavam-bahoaka fa io karazam-pifidianana manakaiky kokoa ny vahoaka io ihany ko no ahafahana tena mamaritra ny tanjaka sy ny fifandanjaka-hery politika am'ireo antoko zay maro be misy eto Madagasikara na ny fironana mety hitovitovy hevitra zany eo anivony antenimieram-pirenena ianareo ve ipetraka amin'ny fanoanana ny candidat Hery Rajaonarimampianana forom-pirenena fotsiny sa hiditra tseritra ihany ko amin'ny fanoanana an'izay candidat mety ray tarika sy ray fironana politika aminy sa anana candidat manokana mipikatroka timo am'izay fifidianana solom-bavam-bahoaka zay marina ny voalazanao fa zava-dehibe ny fifidianana solom-bavam-bahoaka ary de atiako no milaza aminao fa amitsika miteny zao de misy any amin'ny enina mifitopolo ny mpikambana tiako Madagasikara mirotsaka hofidinina solom-bavam-bahoaka saingy mandeha amin'ny anaran'ny tenany izy ireo fa tsy nitondra ny anaran'ny atoko satria fantatsika tsara fa ny firotsahako hofidina dia efa talobeany ilay fepotona zao zany a ny taratasy firotsahako hofidina no tsy maintsy napetraka fa ankehitriny a dia misy ny fandaminana ary ny mpikatroka tiako Madagasikara rehetra anisan'ny tapahana atao omaly zany a dia ezaka ny hanohana n'ireo candidat solom-bavam-bahoaka mpikatroka tiako Madagasikara any amin'ny distrika samy hafany
dia rehefa lany moa izy ireo a de hitatsika eo ny fandamina satria mazava ho azy fa mpitratrika tiako Madagasikara zany reo olona reo hiezaka mpikambana tiako Madagasikara rehetra no anazy de hitatsika fa anana député ao anatin'ny ateny marim-pirenena zany a ny tiako Madagasikara. Ya isan'ny teboka ray nasongadinao ty ram-piandohana ny amin'ny matoa ny tranga ny raharaha 7 de satria misy hitahitam-panovana nandritsika an'ireny zavatra nitranga reny hitahitam-panovana adika amin'ny alalan'ny latsabato anatin'ny fifidianana demokratika mangarahara malalaka izay moa fanamby apetraka ny fisorona amin'ny fiodinana faharoa ny fanoanana nyray amin'ireo kandida reo ve madika marina n'izay fanovana tena nieritreretina eto amin'ny firenena zay amin'ny fijerinareo azy. Ny fanovana tsy resaka kabary ny fanovana zay tadiavin'ny vahoaka malagasy ary mino a fa matory ireo malagasy maro be nandratsakany rano an'ity fireneny ity hatrany amin'ny 50 taona lasa zay tsy Madagasikara tahaka zao ny iriny ka raha amin'ny resaka fanovana sy fiovana isika de ny zava-dehibe amin'izany ny fiovana ny fahatsarana ny fiainany vahoaka malagasy fahatsarana sy fiovana eo amin'ny fitantanana ny firenena malagasy fiovana ihany ko sy fanatsarana ny fanaovana politika eto amin'ny firenena sy ny rehetra maro tsy voatanisa izay no nahatonga anay indrindra laza hoe anisany ny iray am'izay izao fifitsahana zao ary anisany zava-dehibe anatin'izany de ny hoe programme nasan'ilay candidat no ifamatorana satria ndrasika anao teo inona ny famatorana mety misy zavajavatra samihafa ve ka iny no amidy rehefa aveo alao atao mazava tsara le resaka mba tsy siny hoe nividiana ve reo sa tambazana rehefa tonga eo anao de mahazo ny toerana tozao ny tim fa ny candidat manana ny programme anasa no toanana zany hoe lay programme anasan'ilay candidat no ifamatorany candidat sy ny mpifidy azy no ifamatorany candidat sy ny mpanoana azy raha tsy mitateraka an'lay programme anasan'lay candidat de afaka amin'ny teny tsara mihitsy na ny vahoaka na mmpanoana azy hoe tsy izay le ny fanarahana ary fiovana lignezabe amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena zany ritikatika tsara taloha fa zao tsy lahatra akory ny fahatrana fanantenana vaovao ohatr'izany fotsiny angeny tety sy ny sisa marobe ny zavatra nde tetry eto miakatra ty firenena ty sy ny sisa fa tsy programme anasa no hanoanana n'lay candidat tsy programme anasa no ifamatorana an'lay candidat amin'ny vahoaka fa ankehitriny zay no nahatonga ny hoe mpitratroka tiako Madagasikara ny manomana ny candidat Rajaoary Mampianina ny programme anasany ny fomba entana tanteraka an'lay programme anasany ny olona manatateraka lay programme anasa reo telo reo no mifanaraka zay tsy miteny mihitsy hoe de tena tsisy dika ny hafa 20 rehetra fa ny heverinay hoe mamaly ny lay olana misy ny firenena am'izao fotoana zao sy ny toerana misy ny firenena am'izao fotoana zao ka afaka hamoaka nyty firenena ty am'izao dia io misy ny Andriamatoa Rajaoary Mampianina ao zay natonga anay fa resendahatra reo manokan'izay ny fotoana amin'ny propagande moa mbola ho avy ny amin'ny fiodinana faharoa ahafahantsika miditra lalina ao anatin'izay hoe programme zay eny fa na de efa hita soritra zany tao anatin'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fiodinana voalohany Andriamatoa Ralson Jaune tapitra ny fandaharantsika am'izao alina zao akasitrahana manokana ianao satria nietraketraky ny natiora sy ny toetrandro ihany koa tao anatin'ny fanatodisana dia nanao ny nataony amin'ny herinaratra izany ray ratsiny amin'ny mpijerany an-trano moa raha sendra misy fiony latsaka nazavana miakamidina no zay lafiny toetrandro zao misaotra be dehibe anao manaiky vahiny ndraimbava afahanao mamidina mamarana ihany keo an'izay fiarana teto zay ny teny tiana ho apetraka zany a ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny mpitratroka tiako Madagasikara rehetra ny fifidianana zay atrehatsika dia mametraka fanontaniana amintsika rehetra manao hoe inona no asoa sy ny ankonako ny fiainako ny firenetsika sy ny firenetsika ka raha andatsabato ianao dia mifanaraka am'izay zany a lay zavatra zay ho ataonao zay fanontaniana zay mantsy no petraka to anatin'lay mpitratroka tiako Madagasikara omaly ary eto a zany dia ampamaranana dia mitodika mipitratroka tiako Madagasikara rehetra manerana ny nosy hanatateraka izay fanapaha-kevitra no raisina omaly zay any amin'ny fokotany distrika commune sy ny sisa mifanaraka isika fa samy hiezaka hanao zay tratry ny heritsika
mba hampandany any candidat ny tapahany mpikaraka tiako Madagasikara omaly ary dia mirary soa atsika menakavy soan'ny voaka malagasy mba hahita ny mazava am'izay satria dia ao arabaky teny tokoa fa ao arinan'izao aijina mikitroka rehetra izao a mba hiposahany maraina am'izay a ho an'ny firenetsika niary sorana BDP Andriamatoa Ralson John Andriamatoa Ralson John azafady izay filohan'ny komity mpikarakara ny fiaonamben'ny mpikatroka tiako Madagasikara noho ny vahiny ny tafatafa niaraka tamintsika teto ny tondra ny fanapahan-kevitra izay fivoriam-be zay sy ny fijeriny ny rahafiainena raha-politika akapobeny toy ny mazaratsika eto amin'ny fandarana l'actualité makasitraka tompoko makasitraka ny mpijery sy ny teknisianina ihany koa ary mametraka manapitafa manaraka indray eto mpamaranana ny fandarana veloma tompoko makasitraka namoaka ny didim-pitsarana tamin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana filohan'ny Repoblika Fihodinana voalohany natao ny 15 Oktobra farany teo ny fitsarana manokana misana ny fifidianana na ny CES tao amin'ny lapam-panjakana Ambohida. Ny kandida roa izay mahazo ny vato-betsaka indrindra ny voatonona ahazo miatrika ny fihodinana faharoa dia Andriamatoa isany Jean-Louis Robinson sy Andriamatoa Rajaonary Mampianina. Candidat Jean-Louis Robinson sy Rajaonary Mampianina izay nahazo vato-be indrindra no hany mahasika ny fihodinana faharoa. Andininy faharoa-ambinifolo didina ny amerena amin'ny Andriamatoa isany Jean-Louis Robinson Rajaonary Mampianina sy azo andenana velo ny antom-bola marotsany tao amin'ny tahirim-bola fanjakana caisse de dépôt et consignation. Toy izao kosa ny fitsinjaran'ny isam-bato azon'ireo kandidat 13 izay niatrika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany tamin'ny 15 volana Oktobra 2024. Voalohany amin'ny soratananarana Ravanson Clément Zafizolo isam-bato azo 70 sy arivo sy 5 alina raiky faingo 15 isanjato Hery Marsial nahazo isam-bato 330 sy 500 sy arivo alina sy fitoetsy. Ny kandidat narana faefatra ny salanisa 50 faingo 50 isanjato 15,85%. Azo isam-bato 470 sy 700 sy arivo sy 3 alina 31,744. Salanisa aotra faingo 2,20 isanjato isam-bato 3,100 sy 4,000 sy 400 na 404,103. Salanisa isanjato dia 5 isanjato na 9%. Ny kandidat faheny Andrianana Velo azo Hery nahazo vato 7 sy 500 sy 3 arivo sy 7 alina sy 473,508. Salanisa 10 faingo 4,50 isanjato na 10,54%. Candidat fafito Rapoto Andrianirina Félisson na 2,12%. Candidat narana fahatelo Jean-Louis Robinson Richard nahazo isam-bato 7,20 sy 700 sy arivo sy 4 alina sy 7 hetsy 949,987.
salamisa 120 faingo 20 isanjato na 21,16%. Anisy kosa ny fanafonana ny didim-pitsarana tamina birao fandatsaham-bato maromaro teto Madagasikara izay miisa 1,10 ary nahatambarana vato miisa 4,70 sy 400 sy 4 alina. Foana ny isam-bato miisa 4,70 sy 705 azon'ny kandida Rajaonarimampianina teo anivon'ny commune Ambodimanga distrika Toamasina voalohany, commune Fenerive-Est distrika Fenerive-Est, commune Mahambo distrika Fenerive-Est, commune sy distrika Manakara ary commune sy distrika Ambovimbe Androy araka ny didim-pitsarana navoaka ny CES. Vatom-pividianana moa zany dia araky ny voalaza an-dalàna dia ny cour électoral spécial no mamoaka ny vatom-pividianana tena izy ary dia reny voky reny zany tsy afaka tsy anaiky ny vatom-pividianana reny ary mino fa reo candidat rehetra samy manaiky dia zay ny voalaza an-dalàna hoe ny CES no mamoaka ny résultat définitif dia reny voky reny izy miara-manaiky tsy misy eritrrehetra hoe hanao contestation angamba salam'izany ny candidat rehetra fa dia reny izy ary niangatana ny voka malagasy any dia mba samy anaiky iny voka-pividianana iny ary dia filalianay amin'ny parlementaire anay moa zany dia hoe solitenan'ny vahoaka dia mba hizotra soamantsara ny fividianana fiodinana faharoa amin'ny fividianana filoham-pirenena ary eo ihany koa indrindra ihany koa anay parlementaire ny fividianana somba-vahoaka dia mba hamoaka vokatra ekeny rehetra salan'ireny ihany koa zany ny amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fividianana filohan'ny repoblika sy ny fividianana somba-vahoaka. Ahoana ny application propagandy ny filohana mpanjakana sy ny ministra fa tsy mahazo miteny nefa zany dia fadika tanteraka amin'ny voalazan'ny tondrozotra milaza hoe tokony tsy momba ny atsina ny roa ny filohana mpanjakana sy ny ministra dia mitantsika eo ny fandaminana zay atao fa hatreto aloha zany dia hiezaka arak'izay azo atao mihitsy ny tenako mba tsy isin'ny fandikana vilana mety ataon'ny sasany hiezaka mihitsy ny tenako zany tsy anatsika akory an'ireny fionana karakarain'ny candidat Jean Louis ireny mba hanazavana tsara fa tsy mitodika amin'ny atsina amin'ny roa ny filohan'ny congrès synthétisme fa tena mitazona ny neutralité zay dradradradray ny feuille de route hoe mazava tsara fa tsy tokony andany amina iza na amin'iza ny administration mandrisy ny processus. Mandray ny andraiky ny CES eo ny vahoaka hitsara azy, eo Andriamanitra hitsara azy, eo ny hoavin'i Madagasikara no hitsara azy. Ahoana kosa ny fidiranareo amin'ny fiodinana faharoa misy anoana candidat ve Andriamanitra Vital? Hatramin'izao aloha dia manana candidat député any anaona hoe folo le maximum anampy anareo candidat kireo mba ahafahana mahazo toerana maromaro eo anivon'ny assemblée. Zany hoe tsy hanao report tsy hanome consigne de vote zany. Ka manahirana amako ny anome azy androany satria manapa-kevitra tapitapoka dia tsy dia havanana amiko fa manao analyse aloha ahoana sy ahoana. Fantako tsara fa amin'ireo olona anankiroa reo angamba samy manana ny anankiray moa zay tsy fantako fa diso adversaire angamba nity fa taty amiko ny antefy fa ny blocage rehetra. Sarosarotra amiko no ny anankiray misy any zay teo hita eo fa manao analyse Mesorina lehibe ny faritra satria tsy neutre ny administration dia nisy filehibe ny faritra voatonona teo nisy membre ny gouvernement voatonona teo nisy manantena fandraifeteta zany gouvernement ny filohan'ny sy ny prime ministre mba isiny zay mangarahary zay fividianana ny fidirana faharoa kasika andren'olona ny OPF voalaza fitsarana teo. Anoana ny candidat Jean-Louis Robinson amin'ny fiodinana faharoa ny fividiana filoham-pirenena ny Antoko Maitso. Io no fanapahan-kevitra niraisy ny bora politika ny Antoko ary nampahafantarina androany.
mijery zahay ny olona zay afaka miaro ny tontolo iainana, ny olona zay afaka tondra ny atao hoe fitantanana tsara ny raharam-pirenena, ny olona zay tsy miray petsapetsa tamin'ny fandrombana miare-pirenena, ary ny manontolo ataon'ny bureau politique dia nanapaka ny hanomana amin'ny fihodirana faharoa ny candidat Jean-Louis Robinson ny consigne de vote any tenako ho an'ny maitso rehetra manerana ny Madagasikara, ary miangavy miantsoko ny malagasy rehetra zay mitovy fijery mba hiaraka amin'izay fanapahan-kevitra izay. Nambarany antoko maitso fa betsaka ny ezaka hita teo amin'ny lafiny fametrahana rafitra, teo amin'ny lafiny ara-teknika ary lafiny fandaminana amin'ny ankapobeny nandritra fihodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 20 oktobra lasa teo, saingy nisy kosa ny lesiko izay mila renina amin'ny fihodinana faharoa. Notenisana tamin'izany moa ny tsy fanajan'ny kandidat ny etika, ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra manoloana ny tsy fanaran-dalàna ary ny tsy fahampiany ny fampiofanana momba ny fifidianana. Anana trano farany ny fampianantsika ny code électoral satria misy ny fitoriana maro samihafa indrindra ao anivon'ny penal ka tokony hojerena mihitsy ary tokony hamitany asa ny fitsarana amin'izay efa fitarainana tonga any. Ny candidat Sara Georges Raberso izay candidat ny antoko maitso moa dia nitana ny larana fafito tamin'ny voka-pifidianana tamin'ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary manana salanisa 4,5%. Miomana amin'ny fifidianana sombaromaoka ny toka amin'izao fotoan'izao izay manana candidat mitotaly 2,7% manerana nosy ary nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany. Nanasabeantitra misa injato avy amin'ny boriboritany fahatelo Andriamatoa Andriambely Fredy Rajofera fantatra amin'ny anarana hoe Hedadou sy ireo mpiaradia aminy fotoana fangatahana ny tsodrahan'ireo beantitra sady ray aman-dren'ny firenena ihany koa. Tetra amin'ny efitran'ny fiangonana katolika Saint François d'Assise Etsendravoahangy no nizoran'izany fionana teo amin'ny ray aman-dreny sy zanak'izany io tolakandro. Dika izay nataonay miaraka amin'ny zokiolona zao moa zany dia karazana fienona aloha zany hoe amaray zokiolona anazy fangatahana tsodrano ihany koa satria ainareo ihapa ny ray aman-dreny zany dia mamitsodrano anay zanaka. Dia zay ny antony nampanatsiona amin'ireo ray aman-dreny ireo karazana fienona ny etaetany zareo zavatra mba manahira-tsaina anazy satria maromaro ihany no rehefa nandalo tamin'izareo zany mampanantena zavatra sisa zay hitarainany nefa ohatra ny mihaino fotsiny dia lasa tsy misy zavatra tanteraka zany ohatra ny hoe atao mampisahirana fotsiny zany zokiolona nefa le zavatra atao zany tsy misy tanteraka. Nanamarika ty fionana tamin'ny beantitra ity ny fintanteran'izy ireo ny olana misy ao anivon'ny boriboritany fahatelo. Ny tena le fotsiny le tena mba hivelomanay zany zay le mba angatanay izay hoe mba mangataka ianao hanao lalàna ho ampidirina ny députation hoe aloha mba hitondovana ny zokiolona mba hisy karazana sosialy na mba homenan'ireo ohatra hoe ohatra ny 7 taona na 1 taona dia ianao mahita an'izay mety ihany fomba zay mirahina hoe ireo le tena tsisy fiady eny tokotany tena miakabiazana. Zavatra fahasalamana voalohany satria io zava-dehibe efa antitra efa zokiolona zany rehefa mangataka dia fahasalamana zavatra voalohany vana misy tena afaka mikarakara manakarakara eo paseka kosa mba mangataka zay sekineko hoe eo an'le afekekekotandre mba misy andreny tompo fahasalamana saminy hoe dispensaire reny voatsainana azy rehetatana anatinalavany satria ngamba ataoko eo an'le misy fantanaazy misy dia manjana eo amin'ny fanafody zavatra mavesatany eo zany hoe fanafody zany angatana tonga eo amin'ny taona dia zay antona angatahana zokiolona eo fahakelonana zany zay no teo hoe mila fanafiny zay ny teny avavy teo hoe misy zavatra atao ampirana izy vanamba zay ireo misy andreo sy tanako teo dia misy zavatra ataonay avavoly mba ataonay sekosiny sy ny atalata tena tsy ampy aloha dia mietra trano mbo ahenany amin'ny zokiolona mba tena mitody danda amin'le piasa dia amin'ny firiana taxi be io no tena mba edian'ny zokiolona dia mifanafody.
tena tsy ampy aminay dia bassin sy mipômpy. Bassin sy mipômpy. Lalakely ratsy be dalina misokaratsisy alina daholo. Ny WC tsisy, ny bassin tsisy. Tsisy ninona tsy manana WC daholo ny olona amin'ilay rehetrarehetra iny quartier iny. Rehefa avy nihaino azy ireo dia nilaza tao anatin'ny gabary ny Andriamatoa Dado fa napetraka ho laharam-pahamehana ny be antitra amin'ny maharay aman-dreny azy ireo. Fa zay mandrenareo fa zay zany tsy mahay miteny tahaka amin'le gabary teo fa ny hafa rehefa ambesaka dia tena tanteraka mihitsy. Tsy haiko le tonga dia tsotra tonga dia raha zany hoe zao nisy titiky zay tetsy. Ianareo no programma voalohany tao anatin'ny zavatra ataonay satria nareo no ray aman-dreny, nareo no zokiolona, nareo totely, nareo ny olon-kentry, nareo no mananatra, nareo no miteny tiany diso tiany tsy diso eo ziaby hoe aleo makatsodrano amin'ny ray aman-dreny aloha zay fa zavatra rehetra zay aloha. Dimidimika na ataontsika ity ray aman-dreny zanaka zahay nareo ray aman-dreny hoenonay daholo hetaheta nareo. Nanamarika ny fotoana ihany koa ny fanolorana sakafo maivana ireo be antitra misa 100 ho nofikena amin'ny taham-pihavanana. Fanamarana ny fotoana kosa ny fandraisan-tanana an'Andriamatoa Dado sy ireo mpiaradia aminy. Anohana ny kandida Era Rajaonarimampianina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa amin'ny 20 Desambra ho avy izao ny Antoko Madagasikara na ny TIM. Io no fanapahan-kevitra no raisin'ireo solon-tena ny antoko avy amin'ny lafivalonyosy izay nanatanteraka fiaonam-be teto amin'ny Carleton-nosy tamin'ity androany ity. Ho an'ny Antoko TIM dia miainga amin'ireto toetoetra manaraka ireto no isafidianana izay filoham-pirenena mendrika hitondra ny firenena. Filoham-pirenena mametraka ambony ny lanjany soatoavina malagasy. Filoham-pirenena misokatra amin'ny rehetra mahay miaino ny vahoaka ary afaka mampiray malagasy ka hamerina ny fitoniana sy ny fahasakiana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Filoham-pirenena tia tanin'ny razana manana fanetretena, manana traikefa sy fahaiza-manao amin'ny fitantanana ary manana programa matotra sy matipaika hanarenana ny firenena na ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-fanabeazana, ara-kulturaly sy ny sisa. Filoham-pirenena vorona hiara ny tombotsom-pirenena amin'ny lafiny rehetra. Resy lahatra ireo mpizaika fa lava loatra ny krizy ka ny fandraisana anjaran'ny fifidianana no vahaolana entina mamarana ny tetezamita. Nanao antso tamin'ny roapitolona andraikitra mivantana na akolaka amin'ny fanatanterahana fifidianana izy ireo anao ny ezaka rehetra isi ny fifidiana madio, malalaka sy mangarahara. Noho izy ireo manohana ny kandida Era Rajaonarimampianina, ireo mpikatroka rehetra manerana nosy dia andray anjara feno sy anao ezaka rehetra ho fampandaniana ny kandida. Asa avy hatrany fa tsy gabary, tanteraka tokoa io raha ny fizotra ny asa, tanterahany malalatany ao anivon'ny boriboritany fahatelo amin'izao fotoana izao. Misa 4 amin'ireo fokontany mitotaly 430 eo anivon'ity boriboritany ity no efa nanomboana ny asa fanatsarana ny tanàna amin'ny alalan'ny fanavaozana ireo fototra-fitrasa iombonana samihafa. Asa fanatsarana izay notanterahana tao aoriana ny fanangonana ny filaniny ireo isa-pokotany. Ny orinasa tao maro no manao ny asa fanamboarana ity. Ny orinasanay orinasa tao maro manao momba ny fanondrena trano. Efa ho 30 taona eo zay efa 30 taona lasaka kely eo zao zay no orina ary maro ny zavatra nataonay teto Antananarivo na manodidina na tany amin'ny province koa. Amin'izao fotoana izao misy ny asa fanamboarana samihafa ataonareo indrindra tanatin'ny boriboritany fahatelo inona no azo ambara izao? Ny tenako moa dia anisan'ireny rotsaka hanao solom-bava-bahoaka koa sahala amin'ny mandray
fandraisana anjary zay amin'ny ny asa hoentina manamaivana ny manahirana ny vahoaka. Ny tanjonanay eo anatiny de tonga de asa fa tsy fampanantenana, ary maro de maro nefa vitanay io zay hotanosana rehefa avy eo. Afaka fatarina daholo hoe zavy ny voankazo io de le izy hoe miainga amin'ny fitarainan'ny olona sa ahoana na fanahoana mantatra zao ny ilain'ny olona? Talohany nanao an'izao asa zao de nivoriana teto ny fokontany 430 ny 3e arrondissement, de avy amindreo samy nametraka ny fangatahany, de avy amindreo fangatahandreo indray a nijerevanay hoe inona ny maika sy mety ho zaka, satria raha zany fokontany 430 zany a mila vola be dehibe zany, fa misy iosa nefa mba azonay hoentina anamaivana n'le zavatra efa tsy mety ao anatin'le fokontany. Volazanao teo hoe efa nisy ny asa azahoaizitsika amin'izao? Fokontany enina zao a nefa nanaovanay zavatra, de ireto avy: Ampahaibe a nanaovanay tetezana izy eo amin'ny 4 metatra eo. Taloha ny olona de nanodidina be zay vao tonga amin'le toerany, zao izy a nanakaiky amin'io toeran'io ihany koa. Isan-taona de misy fefilo hoentin'ny rano foana isan-taona, de ireo fefilo reo a namafisinay reo fefilo reo a nasiana tsatokazo tsatoka ao anatiny a, de ny ety amin'ny tapony ambony a nasiana lasakana fasika. Zay ny Ampahaibe. De nanao indray zay rehefa avy eo a tany Ambotrakely. Any Ambotrakely a de nijaly ny olona satria le rano maloto a de tsy paritaka be, ary rehefa tonga ny fahavaratra de tsy azo lema izy fa lasa rika be ary atahorana mihitsy. De io toerana io a namboarinay eo amin'ny 30 metatra eo angamba le izy, namboarinay a nataonay demi-buse nanaovanay azy a, de tsy matahotra orana tsony a, mora tsy mitazona fako a, fa tonga de manadio tena le izy. De manarakaraka an'izay a Avarado. Ao Avarado izy a misy tetezana 120. Ireo tetezana 120 reo a de efa nampijaly an'le olona satria sady mandratra no efa ratsy le izy, de vitanay daholo zany a reo tetezana 120 reo a, efa azon'ny olona ampiasana le izy a, indrindra fa nanala fahasahiranana satria nisy toerana kizo zay efa ratsy ny tetezana, de eo misy ny mpanendaka ambany angary-paosy zay nisaoran'ny manodidinanay be dehibe mahitsy. De manarakaraka zay indray a mandeha laza Ambato mitsangana, lalana misy eo amin'ny 20 metatra eo, simba daholo ny lalana manodidina azy a, reny le dalina kely sarony ka ny lakana andrano reny apotika, de namboarinay io 20 metatra eo a, de misy amin'ny lalana ihany ko eo amin'ny 2 metatra io sarona dalina tsy nisy tsony a, de io koa namboarinay. De amin'ny fokontana Akady fotsy Atany fotsy, eo amin'ny fokontana Akady fotsy Atany fotsy izy a, lalana fandanan'ny olona be dehibe, simba ny tapona sarona dalina, misy eo amin'ny 5 eo izy a, sy efa ny lalana koa efa manano sarotra be, de eo a namboarinay koa reo lalan'ireo.
dia akoron-drano an-dranomahery misy tetezana eo amin'ny 5 metatra eo dia tetezana efa malezolezo ary sarotra be ny mandeha aminy satria efa misy napidi-doza dia namboarinay io zany namboarinay tateraka mihitsy le tetezana mba ho tsara sy namafisina ary nasiana harofanina le izy zay. Izy ity moa zany tena famatsimbola avy amina manokana sa ahoana nafahananao zao dia ahoana nasafidy ireo tonga dia manao asa nareo fa io zavatra io misy famatsiana manokana sy ny olona manara-tanana be dia be sy zay hiditra solombavam-boaka ireo mandaha tena be dia be koa ao anatiny. Ny 9 Novambra lasa teo no natomboka ny asa fanamboarana sy fanatsarana izay fotodrafitrasa ambonina samihafa izay ka mbola hitatra amin'ireo fokontany hafa eto anivon'ny boriboritany fahatelo zany Atsoatsy. Famatsimbola ampiasaina amin'ity asa fanatsarana ity moa ny fanampiana avy amin'ireo malala-tanana sy olom-pirenena maniry ny fanampy amin'ny mpiarabelona.